Ireo tompotrano mampiatrano vahiny no tompon'andraikitra voalohany ary tokony hampandrena aty anivon'ny fokotany raha mandray vahiny avy any ivelany. Efa misy ny bokim-bahiny voatokana anoratana anaran'ireo mpiala sasatra tonga aty amin'ny fokotany. Izany natao mba hisoroana ny mety fanetrehana sy fanafehana olon-dratsy tonga mialokaloka ato amin'ny fokotany. Raha ny fanjaisana andraikitra izay ato amin'ny fokotany zany indrindra moa izay ato amin'ny fokotany Tsararano Anosikely dia ren'ilay tompotrano ireny zany no tenenanay hoe asevony miakatra any amin'ny bureau ny olona izay tonga amin'ny vahiny tonga ao aminareo dia ireny zany no raisinay ato anaty bokim-bahiny. Fa ny tonga kosa aloha zay tsy dia miditra any loatra hoe mitady fa rehefa misy zany zavatra ataondreo dia izay fotsiny no mamaly. Ny ato amin'ny fokotany Tsararano Anosikely efa ahitan'ireo mpiala sasatra tonga misoratra anarana ato anatin'ny bokim-bahiny. Ny tadan'ny toerana efa ho andro maromaro izay hoy ny sefy fokotany. Efa misy vahiny tonga eto zao dia misoratra anarana. Herinandro angamba zay misy vahiny tonga nanoratra teto aminay. Fa ny vahiny sasan'ilay taloha reny le avy any avangainy rano sy ny tariny reny zany tonga dia efa manamboatra karine foana reny. Amin'ny ankapobeny dia ireo olona efa nipetraka tato amin'ny fokotany ka lasa naka-ravinahitra any amin'ny faritra hafa sy ireo mpianatra mandrato fianarana any amin'ny toeran-kafa no tonga tia mahajanga indray no manao ny fanambaram-piaviana ato anivon'ny fokotany Tsararano Anosikely.